inona zavatra atao amin'ny sasany misy pozina ny lelany ohatra ny menarana ohatra ny mainka rehefa miteny dia manisy pozina ao anatin'olona dia lasa inona maty ny maty inona ny finoany dia zay rehetra lazaina dia mino dia manaiky tsamba ohatra menarana miseho malefaka mahafinaritra miteny tena teny mampahery hay pozina le izy manapozina anao tsy hafantatra ny marina mba ho andevony dia azony ampiasaina anao araka izay tiavany azy satria tsy mahafantatra ny marina dradradrara sy mitabataba zao rasan'olona ay ty tena milaza ny marina ay pozina le izy manapozina ny finoanao manapozina ny toe-pananao ka lasa andevony indraindray mety n'olona mety tena faly hoe itsika manana ny fampianarana tsy misy klema tsika no manana ny fampianarana tsy misy klema efa mitondra inona ao anatin'ny fiainako zay so dia lasa mitovy amin'ny zanak'Israely zay ne manana Jesosy ny Mesia dia jiosy fa inona natao inona tamin'ilay Mesia nomboany novonony satria nahoana jamba ry zareo tsy mahatakatra hoe haity ilay Mesia nandrasanay hatramin'izay ilay Mesia nandrasany zareo hatramin'ny fahagola dia rehefa tonga dia tsy nahafantatra hoe haity ilay Mesia nandrasany fa novonony noho izany tsy afaka mirearea hoe za mahafantatra ny marina fa mila miaina zany ny fahamarinana izany mila mamela ny fahamarinana hiasa ao anatiko hanamboatra ahy hanova ahy marary izay zay le azo fijaliana fa mahatsara ahy mahasoa ahy zany ny sasany dia tena fantatrareo ny andriamanitry ny vola inona lazainy baiboly mamona no andriamanitry ny vola dia andaontsika hieritreritra hoe misy olona rehefa mitory-teny tsy miresaka raha tsy vola iza no andriamanina misy tsy tena mahafantatra ny anarany ny karazana devoly rehetra zao ny devoliny rianina zao ny anarany devoliny rianina zao ny anarany raha jerena hay ny momban Jesosy tsy mahafantatra na inona fa mpanompo iza zasy ianao mitory aniza zasy ianao iza no ny antso atsika iza no tompontsika dia dikan'izany iza no tokony ho resahantsika zao no lazain'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Josoa toko faha 13 Josoa toko faha 13 ka ny andininy faha 7 mba tsy hankana isanareo any amin'ireo firenena sisa
eo aminareo ireo na ny anarany Andriamaniny dia aoka tsy ho tononinareo na hampianarana sotranareo raha lasiragavy azonareo aza manonina ny araran'ireo Andriamanitra reo karazana devoly ireo aza tononina ny anarany. Amin'izao fotoana tena firy ny mampianatra momba an'izany délivrance. Ny Andriamanitra zao ny devoliny zao no manao zao sy zao, mahafantatra zavatra be dia be momba ny fanahy ratsy ary momba ny Jesosy raha lasana bavy. Aza tononina mihitsy ireo anarana matsiravina ireo. Andaontsika hieritreritra hoe ianao mifandray amin'ny mpanjaka anankiray dia makany amin'ny tranony amin'ny lapa foana ianao, dia isaky tonga any amin'ny lapa dia inona zavatra resanao? Dia resanao momba ny fahavalony. Ho faly ive ny mpanjaka? Dia ahoana itsika? Momba an'iza no tokony ho resantsika? Momba an' Jesosy izay niantso atsika, izay naniraka atsika, izay izy no tokony ho fantatsika ary momba azy no tokony ho toritsika. Amen. Tompany hanokatra ny masobana atsika, hanome fahatakarana atsika. Indraindray mety misy olona hoe tena mody mampiasa ny anaran'i Jesosy fa mampifangaro amin'ny zavatra hafa. Dia satria Jesosy no resahana, satria mitondra baiboly dia ny olona lasa maninona meno. Misy ranamana anankiray niteny tamiko indray mandeha hoe hay ianao miaraka amin'ny pasteur Mikiardy. Ye, hay ianareo le mitory ilay évangile pur et dur. Dia hoe hay satria misy filazantsara tsy pur zany, miaiky neny olona e. Misy manatsatso ny filazantsara satria dur. Alao fangaro amin'izao zay le filazantsara hafahafa zay. Mila mahafantatra ny marina raha lasirana bavy. Tena manasa atsika tsirairay mba ho tonga isaky ny alarobia manaraka ny fampianarana tsy misy klema miaraka amin'ny rahalamiky. Izy io tsy fampianarana ka hoe mandray fampianarana. Hoe mandray fampianarana dia mandeha mitory amin'ny hafa. Fa fanambarana. Fampahiratana ny maso-panahy mba ahafatsika mahazo fahatakarana, mba ahafatsika miaina zany filazantsara zany. Tsisy olona afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsisy olona afaka manompo an'Andriamanitra raha tsy mahafantatra izay ao anatin'ny fony.
nefa itsika tsy afaka mahafantatra ny izay ao anatin'ny fon'Andriamanitra, raha tsy mahazo fanambarana. Deutéronomie toko faha 7 ka ny andininy faha 8. Deutéronomie toko faha 7 ka ny andininy faha 8. An Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina. Hitanareo amin'Andriamanitra misy zava-miafina. An'Andriamanitra zavatra rehetra miafina. Iza ny olombelona afaka mahita ny zavatra nafen'Andriamanitra? Tsisy izany. Zao ny toy ny le teny fa antsika sy ny zanatsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Ankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalana ity. Zany ao amin'Andriamanitra miafina zavatra rehetra. Fa ho atsika zanany dia izy manome fanambarana mba hahafahantsika mahita, mba hahafahantsika mahatakatra ny zavatra izay nafeniny. Satria nafeniny ho an'iza? Ho an'izao tontolo izao. Fa manambara an'izany na maneho an'izany amintsika zanany. Itsika zanany sy ny zanatsika. Fahasoavana izay nomanin'Andriamanitra manokana ho asy ho anao raha lasa ranabavy. Fiangaran'Andriamanitra aisy anao. Tsy hoe manome fanambarana fotsiny, fa zao le teny hankatoavantsika ny teny rehetra. Manome fanambarana atsika mba hahafahantsika maninona? Mankato. Fa tsy hoe mizesta mirehareha hoe zahay manana fanambarana, zahay no mahafantatra ny marina. Rehefa tsy hiainana dia tsisy dikan'izany. Lasa fomba fivavahana, lasa mitovy amin'ny jiosy izay nanombo ilay Mesia nandrasan'ny zareo. Hatrizay. Fa rehefa mahafantatra ny marina zasy ianao, ho avy ny maingoka sy ny menarana. Adidinareo ny teniko tamin'ny voalohany hoe rehefa ny olona miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, rehefa tsy manana fanambarana, dia tonga ny maingoka sy ny menarana, ny mpaminany santoka, mampianatra izay tiany ampianarina, dia lasa andevo ilay olona. Manaraka fahatany, miady hevitra amin'ny zavatra tsy fantany akory. Fa rehefa mahafantatra ny marina ianao, inona ny lazainy tenin'Andriamanitra? Hanitsaka inona? Maingoka sy ny menarana. Zany hoe rehefa tonga reny olona reny te handrebireby anao, tsy haresy anao satria mahafantatra ny marina ianao. Hanitsaka maingoka sy ny menarana zany ianao. Hitanareo matetika itsika mandray le teny arabaky teny, marina zay. Afaka manitsaka ny maingoka sy ny menarana. Fa tsy ahita maingoka ianao dia hoe ay Jesosy ny teny hoe hanitsaka maingoka dia ahita tsy fahita anao. Tsy afaka makafana an'Andriamanitra. Fa itsika mila mijery ny lafiny ara-panahy ny zavatra rehetra. Tsy handaitra aminao. Indray mandeha nisy fitoam-bavaka lehibe nataony fiangonana maro. Ny
miady hevitra samy mpanompon'Andriamanitra hoe izy ny sasany za tsy aneraka za tsy hitondra ny mpeniko any sao de lasa ny sasany tena maro de hoy iaho tamin'zareo hoe za ho avy miaraka amin'ny fiangonana de zao ny teny pasteur anankiray tamiko normal ny anaoko satria ny sakafo omenao an'zareo tsy mahita an'izany amin'ny toerana hafa de hoe fa maninona ray izany fa maninona raha ianareo koa manome zany fampianarana zany rehefa mahafantatra ny marina ianao tsy hainao hoe ary misy zavatra ohatr'izao amin'ny collégium de miazakazaka mandeha makany fa rehefa tsy mahafantatra ny marina de iazakazaka ary misy mitsoka rivotra mitsoka ary de miazakazaka makary ary misy indray de miazana de zay satria nahoana satria tsy mahafantatra ny marina de aza omena tsiny ny olona raha manao an'izany ino le lazainao anatin'ny toroteny mo sakafo mba hitombo fa rehefa mitombo izy rehefa manana fahamatorana ara-panahy fantany izay tokony atao sy izay tsy tokony atao aza terena hoe aza mandeha avelao mandeha izy rehefa te handeha avelao fa rehefa lehibe izy rehefa mitombo izy rehefa mihinana sakafo mahasalama izy hitombo de mahafantatra hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao fa tsy mitondra olona ao anatin'ny fanaran-dalàna tainy Jesosy itsika tsirairay andao tsika hitsangana Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Tompony amin'ny fanambarana rehetra izay omenao anay. Misaotra anao Tompo manasitrana ny fahajambana rehetra. Misaotra anao Tompo manoro anay ny lalana tokony alehanay mba tsy ho voareboreby ny amin'ny mpaminany santoka sy ny fampianaran-diso. Misaotra ny amin'ny fahasoavana izay arotsaka ao anatin'ny fiainanay, manome anay ny fahamarinana mba tsy ho voafitaka. Miasa Tompo ao anatin'ny fonay, ny ao anatinay lalina
Jesosy misaotra anao ny amin'ny teninao fa izany tokoa no ilainay Jesosy amin'izao vaninandro farany izao izay tena hanozonozona ny fahavalo Andriamanitra indrindra hikororoan'ny fahavalo an'ireo kristiana mba halevina ny finoana izy ireo mety tsy amina fahotana tsy amin'ny alalan'ny endrika maro izay faratsiana fa amin'ny endrika subtile Andriamanitra amin'ny endrika amin'ny zavadalina sarotakara dia ireo teny mamitaka tompo ireo angano mba avy antitra ho ianao mantsy an'ny Paoly mantsy an'ny Timote fa tompo misaotra anao zay tena fisaorana sy fankasitrahana no atolotra eo anao satria eo ambonina fanorenana azo antoka izahay ary misaotra anao satria na ny teny rehetra ny renesinay androany aza dia efa fahazavana ho an'ny fonay izany famarinana ho anay izany mahakasitraka Jesosy ny amin'izany fahasoavanao lehibe izany saotra ny amin'ny tsiraray avy izay nomenao fahafahana afaka andrehan'izany teninao izany satria tena fahasoavana izany Jesosy fahasoavana izany alleluia hotsika ao anatin'izany dia hanomana ny fotsika isika ho amin'ny latabatra ny tompo androany araka izany taridalana izany dia raha tsy noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tokoa raha lasianabavy dia tsy nahazo an'izany fanambarana izany tsika ankehitriny satria fanekena vaovao mihitsy no ny fanaovany tamin'ny fiangonana tsisy ifandraisany tamin'ny tany milasa ary zany asa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany miteraka inona ao anatin'ny fotsika izany fa ho amanokana tena isan'andro isaky misaintsaina an'izany dia tena misy fankasitrahana tokoa anaty lalany fo ao anaty lalany fo ka andaotsika hiomana ny amin'ny latabatra ny tompo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotsika ao fantatsika hoe inona ny chemin inona ny lalana eo anoloantsika inona ny hazo fijaliana mila entitsika ka andaotsika hanomana ny fotsika ao anatin'izany latabatra ny tompo izany dia samy androso isika akan'izany amin'izao fotoana izao halleluia halleluia merci pour ton sang. Oh, merci pour ton sang. Merci Jésus. Merci pour ton sang. Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Merci pour ton amour. Merci
kapoka ny fitomanina sy fijaliana izao sototsika izao fa kapoka ny fisaorana ary mandray anjantsika eo anatrehan'ny tompontsika dia aoka tena ho velom-pisaorana tokoa isika anaty laliny fotsika any raha andray anjany isika andray anjany mofo izany izay tandido ny tena ny tompo izay nivakivakiana azahoantsika fiainana hitandoantsika tena hisaotra azy ankehitriny ny amin'ny tenany ary any koa hovaliny zany satria raha mpanaradian'i Kristy marina isika dia anaka azy amin'izay alehany rehetra teo amin'izay nandehanany tompontsika ny azo fijaliana ny ohatry ny azo fijaliana netony tompontsika no ako ho tahafintsika ihany koa eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ity mofo ity sy ity kapoka ity Jesosy tena velom-pakasitrahana izahay satria na ny andray an'izao azy izahay tena tsy mendrika akory iza moa izahay tompo fahiny raha tsy nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ianao fa ankehitriny tompo na mitaratra an'izany hoe fanjakanao any amin'ny hoavy izany azy izahay dia manana an'izany taratra izany aty anaty laliny fonay fa andovan'izany fanjakanao zany izahay hoany amin'izany fanjakanao zany izahay indray androany misaotra Jesosy ataonay ahoana ny tsy saotra anao satria raha tsy nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana ianao dia tsy nanana an'izao fahasoavana izao izahay fa androany Jesosy dia afaka miray latabatra izahay noho ny amin'ny fahasoavanao Jesosy otsika samy mihinana ny mofo ankehitriny saotrany Jesosy ihany koa tsika ny amin'ny raha izay nilatsaka teo amin'ny azo fijaliana izay mariky ny fanekena vaovao tanteraka ho antsika azany rany Jesosy zany no nilatsaka dia nanadio ny fahotantsika rehetra Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny rahanao makasitraka anao Jesosy Hallelujah. Hallelujah. If one that you will have found, let's get them.